tsy irery a asa soratry oly razafy mpianarana. Anisan'ny tovavy mahantra indrindra tsy mba manana dada na neny mba hianta antana, toa miangatraniko ny vintana. Izay zavatra rehetra ataoko toa tsy mety avokoa. Ny olona koa manilikilika sy manakorana. Tena mahatsiaro irery aho izany ka tsy mba misy mpiakotra. Ory Miora, fa inona indray ty ataondry? Tsy manao raharaha indray manko ndry fa lozana mamakimaky an'io boky eo fotsiny a? Ka boky tena ilaiko amin'ny fiainako angetery ny andramavo e. Alora re amba haka fotoana kely mba hamakiako an'ity e. Tsy misy an'izany eo e, lasa manasa lamba. Ilaiko rapiso ange re lamby reo e. Tandremo ange tsy maina re lamby reo e. Maina foana reo e. Aleo aloha mba haka fotoana kely mba hamakiako an'ity boky ity. Zao ry Miora, eto a tsy misy raindry, de tsy misy renindry tsony koa. Mazava amindry zay, tsy misy miaro andry koa eto e. Ary ale teo tsara ao anatin'ny saindry fa tsy manana zondry ianao izay tiandry atao. Ka nareo sy dada razaka ngery neny ramavo ny solon'ireo ray aman-dreniko e. Solony fotsiny fa tsy tena izy ka. Ndre, tena mba ratsy koa nareo zany ka. Tena marina e. Na ratsy zay ry kiala kely ty na tsara tsy andry izany a. Ndeha ataovin-draharaha. Eny tompoko, tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy nareo mivady ka. Ka ninona tenendriry Miora de zao ihany ny fantatro a. Tsy rarahako fa tsotra ihany ny anteniko de zao. Enoy tsara fa averiko amindry tsara mihitsy. Panampinay ndry no ato. Panampy tsy mandray karama. Mazava. Vary masaka ny karamandry ampy andringa amin'izay. De zao koa tsy misy mianatra zany tsony eo. Andray kosa e. Eny e, tsy maninona raha zay aloha zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa zao kosa ny teniko anao a. Mbola ho avy ny masoandro miposaka ho an'ny fiainako. Eshe, mendrasana izany eo ndry fa zao fotsiny fantatro a. Amiko a de aizina no anjarandry. Zany ny fiheveranao ny amiko fa ny fantatro kosa de tsy maintsy misy hazavana ny fiainako fa tsy aizina foana araka ny filazanao anazy zany akory. Eno e, eo tsika mahita azy fa ajanony famakiana boky ndry io. Tsy mamerina an'izay fa ndromana manontelo ntsony a. Endre tompoko, atao anio ny sitraponao. Raha mbola eto koa de tsy maintsy manao ny sitraponay ka. Endre, vavan'olona marina izany. Aleo ataony raharaha fa tsy maintsy manana fotoana foana hamakiako an'ireto boky reto ka. Tsy famaly aminy eo fa hitatra koa ty resaka ty ka lasa adiny ny efa rany. Otra mafinaritra mihitsy koa ty Miora ty a. Mba niteraka mihitsy raha sendra renina niteraka azoko. Jerengy ty izy. Sady bika ny atsara tarehy. Raha mba io mantsy zao mivady kely koa. Tena sambatrako. Ono aza fady. Afaka mba manome volana avy ianao mba hividianako savony fa tena tsy ampy le savony ao. Zany ve? Afaka manome raha mifanaraka tsika senao e. Mifanaraka amin'inona moa tompoko? Raha mifanaraka de zao e, zao zany e. Raha ohatra anaiky fa ho vady kelikindry. Ohatra e? Sanatria amiko izany tompoko. Tsy afaka nifanaraka anao amin'izany mihitsy a. Ohatra ny raiko angeny ny everako anao e.
de mitadiava vola zany anao ividanana an'izany savony zany. Za tsy mananjanaka anao a. Ka lambanareo ange tompoko ny sasako ao dia ahoana velako ao zany reo? Tsy maintsy vitanao io e. Mitadiava vola de ndana mividy savony sady anao tsy maintsy tsy savony mihitsy. Ka ny savony nomenareo kosa ange tompoko savony kely tsy mavita lamba akory e. Dia zany ndray ve no hitady vola hividanana an'izany? Ka raha mbola te hipetraka ato ianao a dia tsy maintsy mitady. Mazava aminao angamba izay. Ary mandana mandeha fa masosotra na mijery anao ary. Tena mba ratsy saina kay ilay dadara zaka ity. Tsy henatra tsy tahotra akory dia toy ny vady kely hono a. Rediredy. Fa nga moa raha hoe maty dada sy neny dia afaka manjaka zaka amiko ohatr'izao izy. Tena aleo rangahy atao izay lalana ivoahana ato fa tena ohatran'ny ratsy ny fandehan'ity tantara ity ka. Dia inona nefa ny hevitra? Hitsoaka ve sa hoe hiteny amin'ny zareo fotsiny hoe hiala ato fa tsy tamana? Dia raha miala ato nefa dia handeha ho aiza? Aleo aloha dinihana tsara zany ka. Aleo koa tsy mahay maika fa sao dia midika izy eto a. Ory miora, ary tolozandrima aminany fotsiny ange fa tsy manasa lamba akory ndry e. Ka tsy misy savony tsony ange ao tompoko e. Lany ilay savony nomenao anaty eo. Kely mihitsy iny savony iny fa efa nitondra avy tany an-tsena dia ty e. Dia zao ataovy haingana fa ilaiko maika ireo lamba ireo a. Eny tompoko. Fa nga moa zany dia nomenao savony indray mioraka, Ka savony kely kosa ange ny tao raha zaka e. Tsy maintsy ampiana fa tsy mahavita ny lambantsika roa reniko. Aty amiko izy mitady savony dia izao no teneniko aminao. Tsy nomeko mihitsy mandreraka anahy. Mba tambatambazana ihany ange izy raha zaka indraindray e. So lanseo dia sahirana rehetra rehefa tsy omenao. Eny marina ihany aloha zany fa mba indraindray ihany koa ngidy izay tambatambazana kely fa nareo koa tsy azoko mihitsy indraindray. Indraindray? Diako, indraindraiko. Mba tambatambazana koa izy fa tsy hoe akory hoe tena gidragidraina aty foana. Endray ariko. Everin'ireo fa tsiniko izao izany resaka ataony zareo izany a. Tena tsy maintsy miala ato indriry miora. Tsy ho andevozon'ireo ato mihitsy a. Dia raha hiala nefa dia handeha ho aiza e. Aleo rangahy mitady asa. Izay mihitsy ny tena mety. Dia asa kilasy mandry ny tadiavina dia amin'izay ahako tsy mila mitady trano hipetrahana intsony. Tena mety izay ka. Tena raikitra fa aloha izay no ataoko. Ary aloha fitaina aingana reto sasalamba reto dia avy eo mitady lalana ivoahana any. Mety izay. Razaka, mbola tsy miverina ihany ange kiala miory. Ohatry fa inona moa zany narahinao an'izany tsy verina tsony ary Ka raha enjehan'ny havany amin'izany tsika dia ahoana ozy izy ianao ka? Izy ny tsitaka ianao ny sahirana. Inona ny dirantsika amin'izany? Fa havan'iza koa nefa nitady azy io e. Ohatra ny tsy milamina ny saiko Razaka fa andaonao fampilazana any amin'ny polisy any ka? Dia manaovy ianao fa raha ny amiko manokana tsy mahavita an'izany a. Toa dia ataoviny ianao amin'izay koa mba hialana hoe ohatr'izay. Ka andao ary tsika roa hiaraka e. Ohatray? Hiaraka hoany e? Olona efa lehibe iny dia mbola hifampikarohana tadiavana rehetrarehetra ity. Tsy mety izany e. Na kely iny na lehibe dia mbola adiditsika foana. Sady izao koa nge tsy tsapanao e. Mbola ilaintsika senao amin'ny fiainantsika nge izy e. Eny e. Dia efa miomana izany ianao dia andao andeha ka. Zaka efa vonona e. Aiza koa ianao izay vonona eo e. Andao andeha fa tsy loza. Ino ve ny tianao mankany iny ohatran'ny tena. Andao andeha. Andao ary.
afaka mandroso fa tsy midy io e. Manahoana ianao tompoko? Manahoana tompoko? Manahoana nareo? Mahazo toerana? Misaotra indrindra tompoko. Ka inona ho ny atondianareo e? Tsy izany manko komisera fa ny zanakay vavy tokana ho tsy hita izay nalena hatramin'izao e. Tsy hita ny zanakareo vavy tokana? Fa oviana moa izany nanomboka tsy hita? Ka alina izy nanomboka tsy nodiko. Niverina efa mba hoe natoro tany amin'ny namany tany ny faifampanao an'izay manko izy. Kanefa nge hatramin'izao izy mbola tsy tonga foana, mbola tsy miditra mivaravarana foana. Tsy nody ny zanakareo alina. Efa mpanao an'izany izy ozy izy nareo. Otra mitaiza zazavavy ianareo dia avelanareo matory any amin'ny namany izy e. Mba zanakareo vavy e zany. Ka efa fanao ngely izy monsieur le commissaire. Tena tsy mba zanaka kosa no fiverako an'izany e. Dia inona moa izany no natongavana atery e? Mba hanampy anay hitady azy komisera Amboara. Ka efa nijery tany amin'izay rehetrarehetra tany ianareo e. Tany amin'ny havana ohatra, tany amin'ny hôpitaly, ny havana matsakaiza sy ny sisa. Tany amin'ilay namany ihany izay no nitady dia izao nankaty aminao izao. Tena tsy mba zanakareo kosa angamba izy izany ka. Zanakaiko. Ka iza ary ty anarany? Dia firy taona? Miorary manana Rakotonarivo no anarany tompoko. Titona sady anarany zanakao a. Iny ianao aloha fa ilay olona manontany. Eny e, dia izy izany mianatra ary. Dia andraso aloha komisera fa ny taonany mbola tsy voalazako anao fa 17 taona izy izao. 17 taona. Ka izy nge komisera somary ohatry matidity izay dia ohatrany tsy nianatra intsony izy fa mijanona tao an-trano tao fotsiny. Avy eo izy ohatry mivoaka kely nahitany amin'ny namany tany fotsiny dia izao tsy miverina intsony tsy fantatra hoe lasa izy. Izao aloha e. Raha tena zanakareo izy tsy maintsy niterenareo hianatra. Tsy avelanareo andendeha fotsiny. Tena mbola ao anatin'ny ankizy tokony mbola hianatra tsara nge izany. Ary hitako sapaka amin'izao fihetsikareo izao dia tena tsy misy fitiavana azy mihitsy ao anatinareo. Olona very zanaka izao ve dia izao fomba fiteninareo aty? Tena tsy sady tsy mba misy fihetsem-po akory. Eny e, omeo aty ary no sariny. Irazaka any anatin'le ananao iny le sariny. Ty tompoko. Ohatra dia izao endrika tovavy izao ve dia aditra e? Tohatra mba olona tsotra sady tsara fanahy ihany raha fijeriko azy. Izao e, abeotra mombamombanareo dia mahazo mandeha nareo. Raha misy vaovao dia mianzo anareo ihany izay. Iny ary andriamatoa komisera dia io izany mombamomba azy moa izany ty e. Izao io io soratako eto any anarany io. Mombamomba anareo koa ka. Mombamomba anareo tena ilaiko moa izany fa ty sariny ty efa azo ty. Mombantsika. Io. Zao zay fa voaray ty. Zay fa dia filoma zany monsieur le commissaire fa zay koa mbola misy zavatra vonjena kely nge. Okey ry, afaka mandeha nareo. Veloma ianao tompoko. Eny tompoko. Milamina aloha ny amin'ny resaka polisy zany hatreto hoe milamina tsara ny amin'iny. Falifaly eo ianao fa milamina. Ka milamina kinona tsony? Ohatry miomana ianao raha zaka mifanadihadiana ankoatran'izay Ohatry fa inona moa natahoraka an'izany? Afaka manadihadiana tsara izy ny amin'izany, inona moa? Ianao ianao sy ny lohanao ve tsy ho hita eo ihany e? Eny ka aloha izy anadihadiana fa tonga dia valiko tsara koa ka. Dia ahoana moa izany ty raharaha ty? Raha tsy maditra ty tovavy ty dia ny ao atokantrano zareo mihitsy izany no tsy mahatamana azy dia nitsoaka nandositra izy. Sady raha ny fijeriko azy mivady aloha dia tena
tsy miotsina amin'izay fahaverezany akory tena misy antony manokana ao aleo aloha adiadiana manokana tsy maintsy hitako ny marina aleo aloha hiasa fa hita eo ny tohan'ity vehivavy very ity. Ary mbola tsy niantso ihany ve kila komisera Razaka? Mbola tsy niantso mihitsy izy ko. Angamba efa maty miorako. Tena efa maty tokoa ngamba. Ary tsika sen'olo toa tsy miraika amin'ny akory. Marina tsy ananantsika loza eo anatrihan'ilay komisera zany. Tsy anako ohatra be fanahina be zany tsy azoko mihitsy. Andao ary mody atsona indray. Hevitra mety izay. Aloha mody atsona mihitsy ny aloha. Andreraka be. Ay zay, mayo telefona vela be. Tsy rehefa aza mikasitina koa ianao fa tsy. Aiza le larany io? Ito ah? Efa hoe io dia atsoa ihany. Sao dia komisera afiko ohatry n'olona maneno. Allô? Komisera Amboara? Ie, izy indrindra tompoko. I Razaka ihany tompoko. Saika antany kilanao a komisera. Aiza ho aiza zao mifandihan'le raharaha momba an'le zanako veriny. Dia zao ve nareo vao mba manontany azy fa tsy hoe zaranareo ary izy very ihany? Ohatra zaranay very ahoana kosa komisera, sanatria mihitsy kosa zany. Zay nge tena mikaroka teny rehetrarehetra teny tsy nahita mangirana mihitsy efa ankarohana daholo hatramin'ireny trano sase feno-trabony reny ary teny zay fa tsy teny mihitsy izy. Dimy andry vaovao any aminareo zay ko. Ny azoko ambara aminareo aloha zany dia zao hoe miezaka mikaroka azy zay ary raha misy vaovao dia tsy maintsy miasa anareo hatrany zay. Aza matahotra mihitsy nareo. Dia misaotra indrindra komisera. Dia mana tena azo vaovao mahafinaritra avy any aminareo zay tompoko. Ie, dia zay aloha miantso an'izay. Tena mbola tsy mahitana mangirana mihitsy nge on'izy raha mavo Zany ve? Naiko an'izy ity tafiditra amin'ny zavatra hafa koa. Aza mampatahotra eo ianao fa tafiditra amin'ny zavatra hafa ahoana indray Zaniko. Aleo hijanona zany fa ohatra manakorotan-tsaina fotsiny fa tsy andaontsika isanao dia sakafo. Tena mikorotana mihitsy ny saiko aloha Tena marina. Ohatra tena ohatran'le tovavy ry mihetsy aiza mile sary teo ity. Tena izy mihitsy iny aleo aloha tsy tairiny fa arahana moramora fotsiny. Efa nandray fiarakaretsaka ary miaraka amin'iny olona iny izy dia ho aiza reny. Aleo aloha arahana izay ireny. Lalana misotra makany Ivandry. Raha ny fahazoko an'ity lalana ity ny mivoaka makany Androbe. Dia tonga eo an-tanan-drano. Ary mety tena azy zany ity tovavy ity no mipetraka. Fa tanàna tsara kosa aloha ny ipetrahana ka. Ohatra reo fa miditra amin'ny vavahady. Tsara. Efa tsara aloha izay asa izay. Efa hita aloha zany izay aloha misy azy. Dia inona ary no hitako ny hevitra.
moa zany aloha zany zoro zao e. Amin'ny 3 ratolakandro. Mandeha ihany zany le ranka. Fa raha araka ny vavoaziko androany aloha dia mandeha mitsena ny zanaka amin'ny mpampiasa azy any amin'ny toerana filomanosana izy. Dia aleo andrasana eto zany e. Tia tokoa hoe fa mivoaka. Aleo arahana tongotra moramora aloha. Dia ampiresahana amin'izay avy eo. Azafady kely anie ry tovovavy e. Eny tompoko? Saika mba hanontany kely anao Hoe ahoana tompoko? Azafady fa zaho ohatran'ny somary maikamaika ka tsy afaka mijanona ela aminao Vetivety ihany ka. Ento ara ny fanontanianao e. Zao e. Somba mahafantatra tovovavy hoe meva ianao? Meva? Miasa ao amin'ny trano nivoahanao teo io? Tsisy meva zany io ka. Za rery miasa ao. Sady zange vao aingana ny asa tao e. Nefa nge dia ao mihitsy ny natorony ahy e. Zany ve? Fa inona anao moa zany tovovavy zany raha tsy madiso tompoko? Nabaviko le izy ka. Mba te hilaza vaovao aminy any zao nefa tsy ao indray zany izy no mipetrakako. Raha tsy madiso iza moa ny anaranao? Ka tsy zange le meva tadiavinao e. Eny e. Jereo fa dia sao dia hoe eo akaikina eo zany no miasa ka. Fa raha hoe ny anarako aloha no tiana ho fantatra dia Iary no anarako. Iary? Iary. Faly mahafantatra ny Iary ary e. Ny andray Amboary no anarako. Faly mahafantatra anao tompoko. Mitady izay anabaviko izay nefa tsy hitako izy dia ho aiza zany zaoko. Andraso ihany aloha fa sao dia hoe atsy amin'ny tsy trano itsy akaikitsy izy no mipetrakako. Dia aleo tompoko andefa mbola maika. Ndao ary. Dia ndrasako eto zany izy e. Sady angamba mety mbola ho tratranao io tianiko. Fa ngavy lavitra ianao zany tompoko? Avy any ambanivohitra Tsirabe any misy anay. Dia isaky ilaza vaovao kely amin'ny meva fa maty ny rainay dia izy anefa tsy hitako. Ka tena mampalahelo koa zany. Ka raha tsy tia intsony izy miasa dia ahoana? Dia ahoana moa fa dia mody any an-tanana indray zany ako. Rehefa tsy zany dia atsoina amin'ny onjam-peo izy. Tena mety mihitsy zany. Dia mangatadalana re tompoko fa mbola somary maikamaika. Eny rery Iary ndao e. Tena miory fa novay fotsiny ny anarany. Fomba fibango ny volo koa moa novainy. Raha tsy mandinika tsara aloha tsy mahafantatra azy. Mody natao hoe Ary no anarany. Avy amin'ilay hoe Ary manana zany nangalaniny hoe Ary. Tena zay mihitsy ka. Tena fetsy aloha izy. Eny e. Andrasako io tiandry dia tsy maintsy mahazo valy amin'ny mahafa-po androany. Ho fantatra androany ny antony nialandry tao an-tokantranonareo. Ohatran'ny hafahafa zany mihitsy le raha miseho hoe Amboary iny Ary aleo tsy araka amin'ireto ankizy reto miditra ao fa aleo hivadika ary ambadika ary. Io eny fa mbola miandro tokoa. Ary ambadika ary mihitsy indriny miditra ary miora fa sao dia trahatra ny eto ka. Tsy tiako fa ohatran'ny hafahafa fijery zany mantsy izy. Sady iza koa moa mahita fa sao dia mba hoe iraka avy any amin'ny dada Razaka sy Reneny Ramava io fa mody adalo fotsiny dia mody hoe mitady olona hono. Ohatray. Toa tena tsy niaraka tamin'ireto ankizy miora. Fa nakaiza ny lalany. Sa kosa mbola nanakory safa aminy fa ny ankizy nalefa fiarakaretsaka manokana. Dia eza koa nisy an'izany nefa.
retiny nasainy nalainy tany. Ao fa hojereko sao misy lalanafy any ambadika any. Io tokoa ary fa misy ny rambona akanjona sisa ny tratrako. Tena tsy dia resaka amiko izy. Manasahady angamba. Misy antony hafa ao raha izany. Tena aleo asiana veverany tika. Tena hijanona amin'ity asako ity. Aleo mihitsy miala ato fa ohatran'ny mbola mamofopofona razaka sy ramavo izy izany. Tena aleo raha angamba mifindra ry amin'ilay olona le saika hiandray anahy asa tarihiny. Tena izay mihitsy. Tena anio ihany dia hiala ato na tsy ahazo karama aza. Amin'izay mba tsy hitany olona intsony koa misy anahy. Tena azo antoka tsara aloha fa tsy hijanona ity miro ity. Tena azo antoka tsara fa tsy maintsy hiala hiasa ato io. Many izy manko nahita matoa any ambadika any niditra fa tsy niditra teto amin'ity vavahady ilay ary ambadika ary. Dia inona indray ary natao e? Aleo miditra ny anaty fiara aloha dia misola akanjo dia manao satroka sy solomaso. Dia endrasana azy voany ao. Aleo miantso polisy iray hafa aloha hiambina eto alohana fa zary ambadika ary no miandry azy. Metsika. Tena ohatran'ny tsy mety indray ilay miala androany ka. Io misy olona ohatran'ny mipetrapetraka eo alohan'ny vavahady io. Tsy ilay amboara aloha io e. Olo-kafa mihitsy io. Ary ato ambadika ato. Raha sao jerena. Tsy misy olona ato ka. Aty any aho izany no mivoaka. Ary ohatran'ny mety tapaka indray izany ilay androaniko. Sady ilay mpampiasa anahy koa nanaiky ny ialako an'io mihitsy. Tsy maintsy lasa izao ihany aho izany io. Nefa toa misy olona matory io. Ao hoe jerena. Ay olona mamoka. Aleo mandeha haingana fa sao dia isy ahita eto ihany ah. Sady ny andro koa ity ohatran'ny efa manomboka maimaizina. Ny falasa. Ny veriny fa olona mamy tokoa aty io ah. Aizany tsy hitako ny aliandry tsy mahalala andrika. Komisera amboara angety e. Nandray fiara fitaterana. Aleo mandray fiarako amin'izay ary ahy. Dia asaina miala teo amin'izay aloha ilay polisy ary ampavady ary. Sady ilay fiara koa ity mbola tsy miainga. Allô? Mivadia ianao aty ambadika aty dia misy fiara io dia miakarinao amin'io fiara io e. Dia arao ilay tovovavy manao akanjo somary mangamanga io. Zay ah. Tena mba manao fompiazo koa izany raha fiara ka. Marina tsy ho tratran'ilay amboary eto iny ihany. Zay ve anga vao miaika. Marina roviny ity vao tonga ny Indrobe. Ary aleo mihitsy tonga dia hamantanao amin'ilay olona le saika iasako tamin'iny. Sady efa tsy dia lavitra ny trano ka. Sady tena olona mahafinaritra izy mivady ireny ah. Manan-janakalahy izy fa izany hoe tsy dia mipetraka ao. Efa lehibe io dia manana ny tokantrano manokana.
faly ringa izy nivady tamin'iny vao nantsoko fa hoe vonina hiasa ho amindray ahy e. Tonga sahady atsika. Fa niala sahady. Dia io koa ilay polisy fa niala nanaraka azy. Way, tena miditra amin'ity lalàn'ity izany. Eny e, tsy maninona fa misy lalana voaka any ambany any. Aleo raisina aloha ilay polisy ity. Ao miakaraingany e, ao. Ato ilay trano. Ary ilay tonga dia ampanenoana aloha ny saona erika. Aia zany no andehanany. Tsotra ny raharaha zany. Ohatra e, fa toa tsy misy olona e. Nefa ny voatery zareo no natsoky dia milaza fa hoe efa ao an-trano e. Ahoana koa ary izany? Izay kosaka efa misy olona mamono varavarana ka ie misy olona izany. Mandroso ianao ry ary a? Ohatra e, ary toa amboary. Mandroso ianao e, za ihany ty. Fa sao dia diso adresa ary aho izany. Aza very ianao fa tsy diso izany ianao ka, tsy diso adresa izany ianao. Ka gaga fa toa ianao indray ny hitako atoko. Mandroso aloha ianao fa inona ary ty? Ato mihitsy ny trano iasanao. Ato no trano iasanao vaovao izany e. Sa tsy izany moa? Fa taiza koa no nahafantaranao an'izany? Aleo andeha ka. Andeha ho aiza ianao ry ary a? Miverena ianao aloha. Ka ianao ohatran'ny hafahafako. Sao dia mba misy ambadika ary izao. Sao dia ianao kosa ary aloha no hafahafa ary miora. Fa taiza koa no nahafantaranao ny anarako? Sa ianao angamba iraka dada Razaka e? Zao e, raha tianao ny hafantatra an'izany a, dia mandroso elo ianao ato. Tsy haninona anao mihitsy a. Matahotra anao aho ka. Zao ary mba nananao toko tsara ny amiko a, dia ty jereo ty karatro ty. Ohatra e, ary toa komisera. Tena iraka dada Razaka tokoa izany ianao. Eny e, nitady amin'ny fahaverizanao a satria tonga mitaraina tany aminay izy. Ka zangy komisera tsy te hipetraka ao amin'izareo intsony e. Ka eny midira aloha ianao a dia mipetraha fa hiresakitsika. Tsy hita marina raha tsy miresaka angetsiky. Indray ary hiditra raha ohatra ka hoe kenao tsy hiverenako any amin'ny zareo intsony. Ka izay ny tiniko anao e, raha tsy miresaka tsika tsy hita akory marina. Tsy haiko hoe inona na tsisy azy tsika atao raha tsy miditra ianao aloha. Ao ary androso tokoa dia ho fantatra e. Tsotra ka. Mipetraha aloha ianao e. Eny tompoko. Ianao ny tedaviko. Ary hitako ianao izao. Ka fanontaniana voalohany a dia izao. Mihaino anao Andriamatoa komisera? Naninona ianao no nitsoaka tao amin'ny tokantranonareo? Aleo fa ho tantaraiko anao ny antony rehetrarehetra re. Iny ary fa menanao e. Ka izao ary ny tantarako tompoko. Mbola kely aho dia maty tamin'ny lozam-piarakodia ny raiko. Dia tsy ampy 3 volana akory dia nanambady an'i dada Razaka neny. Razaka? Razaka zany dada kelinao? Eny tompoko, dada keliko izy. Dia nialehibe teny aho. Dia mbola teo neny. Dia nianatra tsara ihany ahako. Ary todo soamantsara teo amin'ny baccalauréat. Dia afaka ary nikasa noho ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony aho no maty neny. Fa voaingana angano maty ny reninao? Vao enim-bolana izay tompoko. Ohatra miala tsiny fa namofota mandry. Anka tsy maninona akory ka. Ary toy izao ihany ny tantara. Vao maty 2 volana neny no nanambady ny Neny Ramavo indray dada Razaka.
dia lazainy fa sahirana amin'ny fianarako sy fanenjehana ny asa ao an-tokantrano izy dia aleo izy hanambady neny ramavo. Nefa mbola nanohy fianarana izay ianao sa ahoana? Tena mbola nanohy ny fianarako tokoa. Vao 2 volana ange aho izay no nijanona. Tsy mahazo mianatra tsy noho ny hafa tsy araka ahoana ny saram-pianarako e. Fa angamo tsy tiany akasy ianao no nanohy fianarana ka? Tsy tafiditra teny aho fa nianatra teny amin'ny fianarana ilay mandoa saram-pianarana ireny dia lafo loatra ilay saram-pianarana dia tsy vita e, sady za koa mbola tsy miasa. Dia nijanona tokoa ianao. Eny tsy misy namana na havana afaka hanampy anao anga? Tsy misy tompoko. Na misy aza tsy fantatro satria tsy dia mifanerasera tamin'izy ireny izahay tamin'ny fahavelon'ny eny. Dia aleo aloha toizaka any ny tantara e. Eny toizare. Za koa ohatran'ny manapaka ny teninao fonako. Eny tompoko. Ny tena mahagaga ange dia izao e. Milaza ry zareo fa hoe sahirana amin'ny saram-pianarako hony. Nefa anie dia anay ny varotra izay ataon'ny dada Razaka sy neny Ramavo e. Ny trano, fiara, anay daholo izany. Dia fa angamo ianao tsy afaka miteny an'izany ka? Na hoe ianao mihitsy no miandraikitra an'izany? Efa mba nilaza an'izany ena fa lazain'ny dada Razaka fa ry zareo no voatondry mbola hiantoka anahy aloha taorian'ny nahafatesan'ny neny. Dia fa nahoana ka? Fa nga ianao moa mbola tsy ampy-taona? Mbola tsy ampy-taona no maty neny. Vao 19 taona monja. Ary mahay ianao a? Dia efa afaka baka ianao tamin'izany? Eny tompoko, efa afaka baka. Ny taratasy rehetrarehetra momba ny fananana rehetra dia nilazain'ny dada Razaka fa hoe izy no nasain'ny neny nikarakara an'izany. Dia tsy afaka manohitra mihitsy ianao izany hoe mitaky ny fanananao aminy? Efa nitaky tokoa e. Andray mandeha izay raha nilaza ry zareo fa hoe sahirana ka tsy afaka hampianatra anantsony dia nilazainy fa hoe tsy misy fananako izany tsony aho fa efa namidiny neny tamin'ny dada Razaka avokoa no fananany rehetra. Aiza koa misy an'izany e? Aiza koa misy hoe mpivady famarotra fananana tahaka izany? Hafa be ho tena tsy haiko mihitsy. Ohatran'ny mbola sarotra amiko koa mihevitra an'izany ange. Tena hafahafa mihitsy ange izany e. Na ny fahafatesan'ny reninao aza. Sady nilazainy tamiko koa fa ny tena marina dia natao antom-bolan'olona ho no fanananay rehetrarehetra. Antom-bolan'olona? Nefa nge dia nilazainy fa hoe efa namidiny reninao taminy. Ie, dia noho io antom-bolan'olona io dia ny fananan'ny dada Razaka no natao antoka. Dia tsy efa ilay izy dia ny fananany neny rehetra ny lasany any avokoa. Tena misy zavatra tsy mazava ao ka. Ahodikodiny fa misy zavatra fininy mihitsy ao. Dia tena tsy haiko ireo komisera. Tsy haiko mihitsy fa dia izany ny zavatra nilazainy anahy. Zao Eny tompoko. Anao fanadihadiana manokana momba ny nahafatesan'ny reninao aloha. Dia hitako eo marina rehetra amin'ity raharaha ity. Dia ahoana dia za ve izany hiverina any amin'ny zareo indray? Mijanona ety any ianao aloha ka. Ka ilay tompotrano aza ange mbola tsy hitako eo dia ahoana no ahafahako mijanona ety? Ao ny tompotrano e. Aiza? Fa angamo tsy asa tondray ianao aty ka? Iasa atao ka. Fa nga afaka mijanona miasa tondray koa moa za e. Afaka ianao ka. Tsony koa ilay izy. Ka efa izay nge ny zavatra nataonao e. Afaka mijanona miasa tokoa ianao dia miandry ny toy an-draharaha rehetra. Ko raha alaindry zareo aty eo dia ahoana? Efa eo atanako ny raharaha rehetra fa mitady porofisa no ataoko e. Fa andeha aloha dia antsoiko ianao vao mialy eto Endre tompoko. Fa hono aloha e. Aiza aloha ilay tompotrano e. Ho avy eo izy fa aza manahy ianao hoe za koa anefa eto e. Atsy ny hefitranonao. Ndao toroko anao. Tena tsy azoko mihitsy. Fa nga tsy polisy ianao e. Polisy tokoa ary miora. Fa saingy tompotrano ihany koa. Tena no mamy indray tiany miantso polisy marina. Ary tena tsy napozinao mihitsy hoe tranon'ny dada sy neny ty asanao ty Za koa moa tsy nanapo hoe aty ianao ny asa fa dia nanaraka fotsiny ko. Tsy hitanao akory ny dirako taty Tariambatsy atary. Dia nasaiko tsy nandray anao fotsiny aloha ny fa zany nandray anao dia zay.
Tena dada indray ianao komisera. Dia mijanona miasa eto aloha izany a? Hita misada sineny aloha ianao no mipetraka mandrapahy. Dia misaotra betsaka re komisera Amboara. Tena tsy neritreretiko mihitsy izao zavatra mitranga izao. Eny e, aleo amin'izay aloha atsokony iny ary. Andao ary. Nampiasa anareo mivady fa misy zavatra somary manitikitika kely ihany ty raharaha ty. Manitikitika ahoana aloha Andriamatoa komisera e? Zao e. Tena zanakareo marina ve ty miora very ty aloha e? Zany hoe zao misy komisera. Ny tena marina zany de zanakay mivady izy io e. Zany mihitsy marina komisera. Fa zanak'izy ary ny tena marina zany de zanapatika taloha izy io komisera. Zanapatinao. Saingy efa maty moa zany ny reny de tanao ihany fa tsy maintsy mba mikaroka zavatsoa ihany koa ny rainy ankehitriny. De tsy maintsy mba izy indray zao mifadiko amin'izao fotoana izao. De tsy misy havana ekinana intsony zany izy iny ny tena marimarina. De zay zany tsy nirarahinareo nahavery azy satria tsy zanakareo izy io tsy zany mihitsy ake komisera fa tena zaza maditra izy io e. Ary tsy mba hay teneniny zany mihitsy. Ary zavatra toro azy tsy mba misy raisiny zany mihitsy monsieur komisera. Zaza tena mpamalivaly be tsy makatoa mihitsy ange izy iny komisera e. Izy daholo ve zany retraretra zany e? Ary ianao raha zaka. Inona moa zany no tena tanjanao amin'izy io? Komisera fa tena zange tena mitaiza azy tahaka ny zanaka mihitsy ary tena niraisiko tahaka ny zanaka izy. Fizy ne maditra be komisera de tsy hitako intsony izay atao aminy. Vao maty 2 volana de napakatra ny ramatoa Ramavy ianao. Midiky zany fa tsy tianao akory io vadinao taloha io. Tena tiako tokoa izy Andriamatoa komisera fa izy nge efa maty ka toka ahoana ary. Ovadiko ary ve n'olona efa mitsipalahery kosa komisera? Tsy azoko mihitsy kosa mifanontaniany komisera zany. Sahirana rera hoe amelona an'io zanaka io. De hitanao fa tsy maintsy mba mikariko an'izay masoa e. Tsy maintsy mba hoe hanambady draiko. Ka moa ve tsy misy zavatra efa ankotrihanareo mivady tamin'izany e? Tsy marina zany komisera. Tsy misy an'izany mihitsy. Magina anao aloha ramatoa Ramava. Tsy manontany anao fa magina anao. Mbola razaka aloha zao ny antifanontaniana. Tsy misy hoe zavatra anketrihan'izany kosa nge izy ty komisera fa mba ho fanampiana mahery fotsiny de tsy maintsy mba nanapa-kevitra ny hanambady ahy. Eny ary. Ary mba ny fananana vela maty. Ahoana moa zany ny fipetrany? Raha ny tena marina de tsy de misy tsony zany resaka fananana zany e. Satria nahoana ka? Satria lasa natao antombolan'olona daholo nge fanana rehetra komisera e. De mba misy porofo ary ve zany zavatra zany? Tena misy porofo mihitsy ka. Afaka mba asehonao ve ny porofo? Raha hoe resaka porofo kosa aloha ny komisera de tsy netiko aty le izy fa any an-trano fa rehefa miverina aty tonga de hoentiko amin'ny sakosy mihitsy le porofo reo izy taratasy ray sakosy. Hitatsika zany fa raha reo mivady aloha mahazo mandeha. Ary mbola mila nareo matetika amin'ity raharaha ty ako fa aza de miala lavitra Antananarivo nareo. Zay. Efa mety misy mangirina aina aloha manko ny fahitana ny zanakareo e. Tena hita ihany ve miora? Aiza izy komisera? Aiza ny zanako e? Eny, ka noho nataonareo azy mivady mihitsy de tsy mety verina eo aminareo tsony izy. Ary hitako tokoa zany tamin'ny fihetsikareo mivady to metsara velatsy zany. Ohatra ahoana koa ary zany tenin'ny komisera zany? Iza ary no entinay tony zanaka tokoa tao an-trano tao komiserako azoko mihitsy zany. Iza no te aditra sy pakatoro ray aman-dre mihitsy ny tena marina. Mainga daholo zany Andriamatoa Razaka. Ka zany ny marina ka. Mandeha aloha nareo mandeha mody fa rehefa misy ilako anareo de miantso ihany indray ary komiserako. De zao ny teneniko aminao komisera mba zay mba miverina amin'izay miory.
Eny iverina ihany izy fa mandehana aloha nareo moty. Neny ary komisera fa veloma ianao a. Mandra-piona indray ray komisera. Velominareo vady e. Ay tonga ianao komisera. Dia inona hono voanetinao avy any? Teny efa manomboka ame mazava amiko ny raharaha rehetra. Fa zao mila makany amin'ny birao ianao rapitso ary mifanatrika amin'izao vady aloha. Ay, dia inona izany no lazaiko rehefa tonga any? Aka miresaka amin'izy ireo dia miantso anao avy eo. Ay, mety daholo izay ataonao ka, mety. Fa misy fantinina kely manitidika aty ry mura. Eny komisera? Atao fotsiny hoe amboarina ny fiantsoanao ahy izy. Ohatra ny zokinao anie ahy e. Ka komisera nge ianao fa tsy zoko kosa e. Sady zange mpanampy anareo e. Tsy mpanampina izany ianao ato fa mindrana trano fotsiny. Ianao olona manambe ikovy e. Efa lasa ny dadarazaka daholo ary zaniko. Tsy manana tsony ana dia singa mpanjaitra anankiray aza. Eny e, ka zao le fanontaniana e. Mihaino anao ary ahy e. Tsy manana raita-po angamo ianao io? Toa ohatrany hoe manana raita-po tokoa fa toa hoe niara-maty tamin'ny dada nga izy izany dia niara-nifonosina taminy. Ohatrany tsy haiko tsara e, ohatrany tsy dia mazava. Ay, tamin'ilay hoe lozam-piarakodia-nazo ny dadanao izany? Ie, izany nge ny tena nampamofo an'ny neny e. Ary dada razaka no hoe tena nampahirena azy dia lasa io vadiny moa avy eoko. Ay ve ka izany na lasa vadiny andreninao e. Arono a. Toerana taiza moa izany nitrangan'ny loza e. Nitrangan'ny loza hoe tany ambanivohitra tany hony a. I dada izany anatitra ny zokiko ho any amin'ny bebe anay mba hoe hanao fialan-tsasatra kely. Fa izaho moa mbola kely dia tsy nahasaraka dia nijanona teo amin'izy mivady ihany. Dia ohatrany teo anelanelany sambaina sy manjakandriana nga izy izany no nitranga. Dia ahoana ny fisehoan'ny loza hony? Toa hoe nisy fiara be nirimirimy be izany avy any aoriana nga dia nifoaka anazy teo aloha ary dia tsy nijanona mihitsy io fiara io. Dia nivadibadika be ny fiara nentin'ny dada dia nifandona tamin'izany fiara fitaterana izany dia izany e. Loza mahatsiravina no nitranga. Be maty izany raha azoko tsara. Toa hoe naratra ny betsaka fa ny maty indray toa 3 mianaka ihany ka. Dia tao anaty fiara izany no nisy tonana azy mianakireo? Araka ny voalazan'ny vavolombelona nahita dia tsy misy tao anaty fiara izany izy 3 mianaka fa toa hoe nipitika lavitra ny fiara. Ohatrohatr'izay ilay izy. Tena loza koa izany a. Dia ary ilay olona maty anankiray ahoana? Indray tao anaty fiara fitaterana ka fa nahavariana ny olona dia ny zanak'io maty io tsy hita izay nalehany. Tsy hay mihitsy hoe maty sa velona. Dia ahoana koa izany? Dia tsy hita mandrakizao ve sa hoe navelavela tany fotsiny? Tena tsy hita mihitsy e. Teo ampovoan'ilay ramatoany izy io fa noho ny loza dia nipitika teo ampovoany koa nga sa ohatr'izay. Fa hoe mbola zazakely anga? Mitovitovy taona amin'ilay zokiko ihany ka eo amin'ny 4 taona teo eo. Dia tsy nitady azy intsony ve ny havany? Ka izy io koa nge olona niteraka tsy nanambady dia androany ray aman-dreniny e. Dia mazava ho azy fa tsy vonona hikarakara an'izay zanany ihany ny ray aman-dren'ilay ramatoa maty e. Tena mijaly mihitsy ho ilay zaza raha toa ka velona no any a. Toa ohatrany hoe maty ihany fa taty aoriana vao hita ny fokon'olona teny amin'ny manodidina teny. Dia nantsona ny havany sa hoe ahoana? Toa natsoina fa tsy izy hono io e. Dia nalevo ny fokon'olona ilay razana. Ay, sao misy zavatra tokony ataonao aloha ary? Ka efa vita daholo ny rarahako ka. Eny e. Aleo ary aloha andeha kely. Aleo aloha andeha kely fa misaotra anao ny lazan'izay vaovao rehetrarehetra izay.
Tena mety misy ifandraisany amin'ity raharaha ty zany ny fahafatesan'ny dada Miora. Aleo fahidina ny atoerana mihitsy aloha anaty adiny olona izay nanao vavolombelona tamin'io. Tao olona avy eo aterina ihany mankony. Iny, izay misy oloha natao ka. Nampiasanareo vadindray fa ho farana antsika eto angamba ty rarana averiny zanakaro ty. Iny komisera fa efa ao zany Miora. Efa ao tokoa izy fa misy fantaniana kely apetraka aminao Razaka. Iny tomboka le fasoary ny fantaninao monsieur le commissaire fa valiko tsara mihitsy. Zao hoe. Taiza moa ianao tamin'ny 12 Aogositra tamin'ny taona 2000. Asabotsy ho andro io. Ry commissaire sao de efa fantaniana hafa koa zany taiza moa zany tamin'izany 12 Aogositra taona 2000. Am'izay koa mbola lazaina hoe andro sabotsy. Ry commissaire efa 13 taona lasa nge zany. Marina mafy raha tadidiko tsony amin'izany Iny, marina izay voalazanao zay fa efa ela tokoa. Saingy misy marika teo amin'ny fiainanao. Marika teo amin'ny fiainako. Ahoana tsy azoko mihitsy zany teninao zany commissaire. Eritrereto tsara aloha Ka ahoana tena ohatran'ny sy tadidiko commissaire Zao ary Razaka. Tsy nirimirimy fatratra tokoa moa ny fiaranao tamin'ny lalana mety sy nanana iny. Ohatran'izany mihitsy zany commissaire. Aleo mitsotra marina Razaka. Hodinao tsy fantatra ary ve fa tamin'io andro no nahafatesan'ny Rakotonarivo Azasoin ary ianao io mihitsy no nampionona ny vadiny satria namanao akaiky ny maty. Ay ve tsaroko tsara aloha no nahafatesany fa ny daty kosa commissaire adiny koa. Nandalo any sambainy ianao ary nyrimirimy mafy mihitsy dia nifoaka amin'ny fiaranentin'ny Rakotonarivo Azasoin. Mosy tadidinao? Tsy nandeha tamin'izany lalan'izany mihitsy kosa aloha ny Andriamatoa commissaire. Andriamatoa Razaka. Eny are elo kibaboanao inge mody rariny. Mba tsy hamafy ny sazonao dia aleo re mitsotra ry Razaka. Tena marina zany Andriamatoa commissaire. Ay, andrasa ary fa ampitiriko ny vavolombelona nahitanao Brigadier. Ampitiry kely le vavolombelona Eny tompoko, za le zanak'le olona nametrahanareo fiara tany amin'ny faritra tsy nanana tany. Fantatrao tsara izy Ka Ay tsy fantatrao indray anga? mipetrahalo ianao raha matokely mihaja dia tantaro kely nahafantarinao ny olona io. Saotra tompoko. Nandalo teo an-tsenanay izy tompoko tamin'izany fotoana izany dia nitady fanampiana tamin'ny fiarany fa sy mba hony zany ka. no aza mandainga eo anao. Magina leo ianao Monsieur Razaka. Dia tsy nisy fitaovana tamin'izany nefa tao aminay fa nengavy izy dia alainy eo ny fiarany rapitso fa yakatra ho any Antananarivo izy aloha iantsovonjy. Mandainga kosa ty vehivavy ty. Magina leo ianao Andriamatoa Razaka. Mbola izy nge zao aloha ny antaniny avy eo ianao afaka miteny ihany fa zao raha matokely mihaja dia nanaiky an'izany ve nareo? Tsy nanaiky dadanay ka. Natao ohatra izy hoe sao dia fiara halatra hono io. Dia ahoana izy nandeha tsy fanaiky ny dadanao? Tezitra mafy izy ary nanao vavabe taminay mihitsy. Dia noho izay fahatezeran'izay moa dia lasa izy nitona nandeha tany. Dia nitady fiara hafa izy hitarika amin'ny fiarany. Dia nahita raha teo koa moko. Ry commissaire, dia izany proof izany ve zany nitazomanao anahy zavatra Mangina ianao Razaka. Mangina aloha ianao. Ka tsy maintsy miteneko zavatra diso le zavatra teneniko. Diso ny teninao raha matokely mihaja.
Dia ny zavatra tsy nampozina nefa dia azony dadanay sary tsara izy sy ny fiarany. Aiza koa e? Eny hoa. Le fiarany mantsy tena potika be ny ilany havanana. Dia ny farany nisy an'ity taratasy ity latsaka teo amin'ny tany. Meo aty aroy ny taratasy ny ry tovavy. Eny ary, ty ary tompoko. Dia hita ilay sarina ilay dadanay. Voaray rito. Eno tsara no vakiny ry Andriamatoa Razaka. Any Razaka malalako. Mihaino tsara ianao Mihaino tsara Andriamatoa Komisera. Any Razaka malalako. Tena sahirana mihitsy aty. Zanatsika marary fona. Inona natao aminy? Ny vola ritra tanteraka. Efa mipoaka ve ny afera ataonao any arivo any fa tena sahirana mihitsy zay e. Vita ihany ve ny amin'ny Rakotonarivo Ajaso? Vitao mihitsy ny amin'ny fa manelingelina atsika amin'ny fisiny. Arena tokony ho atsika avy eo omena azy. Ary tandremo sao mivadika amin'ny fanekiny ianao raha maty Rakoto dia atao vaingana aloha izay idiranao amin'ny raha ny vadiny dia milamina ny rehetra. Zay fa velomse andefasy vola ihany zay fa tena sahirana be, bizoma amin'ny be, ramavy malala anao. Tena enonao tsara zay Razaka. Tena tsy anako sy ny Komisera. Diso nareo. Anarina mitovy zany no ato. Raha nyfandiniako aloha dia izay mihitsy ka. Tsy olona daly zay Andriamatoa Razaka. Efa vao marina tsara daholo fa fiaranao tokoa io nentinao io. Ary tsy nentinao niakatra avy hatrany tany arivo fa napetraka ao tao amin'ny olona ray fantatrao io tao Ambatolaona. Ary tsy lalainao raha tsy efa velona tsara ny fiara. Tena diso Komisera. Tena hoe tsy napoziko hoe mbola isy ikitika ihany ty raharaha ty oriana tiako. Ny tehiriziny zareo ny zavatra rehetra hitany ankehitriny. Dia porofo tsy azo lavina fa ianao no namona ny Rakoto dada amin'ny miora. Zay fa mahazo mandeha anao ry tovavy. Miantso anao ihany raha vao misy ilana anao. Eny tompoko. Ary ianao Ramavo. Ny ray tsy kombakomba tamin'ny vadinao tamin'ny nahafatesanizy ny vady ianao. Zay ray aman-dreny miora ka dia miara voasazy nareo roa. Brigade, ampidiry kely miora e. Oaka kosa re Komisera. Oaka re. Io miora ry izy mivady salama tsara izy io ary fantany avokoa ny zavatra rehetra nataonareo zay. Oay miora. Dia fantatra daholo zany ny zavatra nataonay rehetra Ie, fantatro daholo ry dada Razaka izay nataonareo rehetrarehetra. Miora, tena mifona re zay e. Tena loatra zay ny tena marina e. Fona miora. Fona kely miora. Na dia fona azy nareo Tena mifona ka. tena tsy maintsy mahasazy. Aiza kosa Azonareo zany Komisera. ary mbola hitombo be aza satria mbola misy porofo tsy fantatrareo mivady. Misy mpivady afaka mijoro vavolombelona ihany koa. Ary vao maika amatotra anao Razaka. Momba n'inona ndray zany Komisera. Tena mifona re Komisera fa tsy anao tsony miora. Mifona aminao koa hony Fa inona aloha zany Komisera? Aleo ary fa tantaraiko anareo avy hatrany. Ary tsy mahafaka an'izy mivady ireo mihitsy ty. Lazao re Komisera. Zao ary. Tamin'le lozam-piarako dity ny sambaina iny dia nisy zaza tsy hita. Neverina fa maty io zaza io. Ary efa nionona daholo na fokon'olona na ny ray aman-dreny le zaza. Tsy maty nefa le zaza fa velona soma tsara. Mipitika lavitra le zaza ary tsy nisy nahita mihitsy na dia nikaroka tokoa aza ny olona rehetra. Ka tsy le zanak'le ramatoa niteraka tsy nanambady ve zany Komisera? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Andao ary. Mbola torina angamba le zaza ka tsy nitomany na ny antsoantso. Na tsy arsena le zaza dia nitsangana dia lasa nanaraka lalana izay hitany. Ary tena lasa lavitra tokoa izy. Nifanena tamina mpivady andeha lavitra nefa izy. Ary nanontaniany ka nilaza le zaza fa niaraka tamin'ny dadany. Ary tsy hitany io dadany io. Dia nentin'izy ireo tany amin'ny fokotany.
Ary mifoky tantaratasy ara-dalàna izy ireo fa raha hita ny ray aman-dreny zaza io dia tsy maintsy omena azy ny zaza. Satria tsy nisy afaka nitaizan'ilay zaza ilay olona tao. Niraisina izy mivady an-tanana nefa ny fikarakarana an'ilay zaza. Nitohizany ihany nefa ny fikarohana izay ray aman-drenin'ilay zaza. Lehibe an'ilay zaza fa tsy hita mihitsy ny ray aman-dreniny. Dia tsy fantatra mihitsy ve hatramin'izao? Izao efa fantatra momba an'ilay zaza ka. Ay kosa. Fantatra fa ilay zaza niary nalevana tamin'ny dadanao dia tsy zokinao akory. Io ilay zanak'ilay ramatoa niteraka tsy nanambady ka noroahan'ny ray aman-dreny izay voalazanao teo. Neverin'renonao tokoa fa zokinao io satria tena mitovy fotoana amin'ny zanany. Ary ny fitafiany tokoa mitovy. Potika tanteraka nefa ny razana. Tsy nisy nahafantarana azy afa-tsy ny akanjony ihany. Dia hono ako misera. Dia zokiko izany ilay mbola velona. Mazava ho azy tokoa satria ilay zaza hita ny fokon'olona. Ay, io zaza hita ny fokon'olona atao anatin'io fiara io zanak'olon-kafa atao anatin'io fiara ihany. Fa tsy dia nisy nanamarika loatra moa fisiany noho izy natory foana atao anaty fiara. Ilay reny ny vomafy tokoa ary tsy nisy havana nikarakara. Rehefa tena nahatsiaro saina tsara nefa ilay ramatoa dia nanontany ny zanany. Dia izay vao fantatra fa azy ity zaza. Dia zanany izany ilay nalevo ny fokon'olona. Tena zanany tokoa satria tsy maintsy ho vongarina ny razana. Marika anankiray dia ilay bracelet kely misy ny anarany izay marika an'ilay izay ilay ramatoa. Io no nanamarika azy tany. Ary vao marina tsara tokoa izany rehetrarehetra izany avy eo. Dia ilay zaza nitaizan'ilay olona mivady izany izao aizaka. Izy rehefa nahitanao ka. Nahitana. Zokiko anie izany ko misery. Dia maninona ny tsy lazainao aminahy fa maninona ny afenonao amiko? Tsy afeniko anao fa atoroko anao Izy no nanavitra anao ankehitriny ary anafaka anao amin'ny dadarazaka sy ny endramafo. Ka andraisanao fananana izay navelan'ny ray aman-dreninao. Fa iza moa izany nanafaka anahy? Anga moa tsy ianao ko misera. Dia ianao ange izany ny zokiko Eny ry Miora, izany zokinao. Mbola nanaraka ihany izay avy amin'ny anaran'ny dada sy neny no anarako hatramin'izao. Amboara Rakotonarivo. Nenao Miora ary manana Rakotonarivo satria tadidiko tsara momba sy ny fisianao ary neny. Nikaroka anareo izay fa tsy nisy voka mihitsy ary tsy haiko izay antony. Andray marina, tena faly be Tena tsy naposiko hoe mbola manana havana kaiky. Tena misaotra anao Andriamanitra. Tena nivalianao tokoa ny vavako. Notodianao tokoa ary namindranao fo. Nolazaiko taminao Andriamanitra tamin'ireny fa hoe irery aka mahantra. Nefa ankehitriny misaotra anao Jesosy fa tena mitsinjo ny olonao ianao ary tsy mba nandao anahy mihitsy. Tena naposiko izao zava niseho izao tena meloka tokoa tena za daholo ny rangolo fototry ny afo mamelahana ary izy mianadahy mamindrafo tena mamindrafo aminahy. Tena marina izany lazaindrazaka izany mifona aminareo izay risy menatao. Eny izay menadahy aloha mamela anareo tokoa satria izay nge manana an'Andriamanitra mpamela helika ka sarotra aminay tsy hamela ny helokolona fa ny lalàna hita amin'ny tany sy ny fanjakana kosa no mandidy anareo amin'izay tokony ho sazonareo. Marina izany fa mba alefaka azy nge dia mba atovy izy manadamba. Ataovy izay mety reko misery. Ataovy izay mety. Amin'izay mba malefaka le sazy. Iny mafy tokoa ny fahoriana menjady taminay fa nefa raha olo-kafa dia mety ny kaso-tanana anareo mihitsy izay. Fa izany hoe tsy izany izay. Fotoana tokony hiverenanareo amin'Andriamanitra izao. Aminy dia nareo no tokony hifona amin'izay zavatra ratsy vitanareo. Izy no mamaly anareo fa tsy izay Hitany daholo miafina rehetrarehetra izay nataonareo. Dia manatona azy fa vonina ny anafaka anareo izy. Maro izany teny Miora izany ry zareo.
marina izany. Tena ny valiny tokoa ny ratsy vitanay. Tsy afa-bela tokoa izay mivady. Tsy androna antelo ny tsontsika raha zaka. Tena tsy napozintsika fa ay ity komisera nataontsika ity ka zanaky rakoto. Loza. Tena mahery le Andriamanitra reo ka tsy avelan'ny rery tokoa nareo. Tena zaho mihitsy ka. Fa hono ary zoky. Dia le ray aman-dreninao izany le iasako amin'izao fotoana izao io. Mazava ho azy ry Mira. Reo no nahita ny renireny tany amin'ny faritra tsy nanana tany. Ary zareo tsy niteraka ka tsy nampanina azy no nandray ahy. Niraisiny ho zanany ahy. Reo no anisan'ny pirofo tsy afaka an'izy ho vady. Fa manontany anao Andriamatora zaka. Andriamatora komisera. Inona moa izany nataonao mba tsy ahitanay anenina dia nanao antsoavy tamin'ny onjam-peo azy izay e? Sedra naheno tamin'ny onjam-peo tokoa fa hoe mizaza very ary nolazainy teo daholo mombamomba azy rehetra. Dia fantatro fa tena tsy maty le zanak'ireo zareo fa mbola velona. Dia nataoko mihitsy izay tsy ahinoka an'le radio trondry satria tsy tiako hipetraka ato aminay io zanany io. Dia tanteraka ny fanirianao tamin'izay fa ankehitriny kosa miseho marina noho le Andriamanitra e. Be da be ny zavatra vitako e, ary tsy amerina an'izany tsony mihitsy a. Tena tsy avelin'Andriamanitra ho irery tokoa nareo e. Tsondrovony tokoa andro aman'alina isan'andro. Eny e, fa zao no maranako azy rezy mivady a. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena famindrapony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Salamo 7:30 andininy 9:20. Tsy irery aho. Asa Soratria, Oly, Razafy Mpianarana.